Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray a, tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity a, fifaliana ho hatrany ihany koa izay mandray antsika isa-tokantrano. Manaraka izao fandarana izao ny rina dia hitondra vokatsoa mandrakariva izany. Fandinihana ny bokin'ny Salamo ny lesonantsika mandritra ny herinandro voalohany ity a, herinandro voalohany amin'ny taona no hidirantsika ary ny fahasoavan'ny tompony ombantsika mandrakariva. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'ny fotoana izay mbola omenao anay ny io hianatra ny teninao izay tsy mba ho ataonay latsa-danja izany satria sakafo mamelombelona ny fonay tokoa. Fa mitenena Tompo fa voniko ihainanao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany alahady dia manao hoe ny Salamo tao amin'ny fanompoam-pivavahana tamin'ny Israely fahiny. Dinika manokana ny amin'ny Salamo isika. Ny Salamo dia noforonina mba ampiasaina amin'ny fanompoam-pivavahana mitokana sy amin'ny fiarahamonina. No iraina ho firana mihitsy izy io tamin'ny fotoam-pivavahana tao amin'ny tempoly araka ny tolo-kevitr'ireo fanamariana momba ny mozika izay miresaka zava-maneno hita ao aminy ohatra ho amin'ny Salamo 120, ny tononkira ihany koa amin'ny Salamo 109 ary ny mpitarika mozika. Ao amin'ny baiboly hebreo ny lohatenin'ny bokin'ny Salamo izay atao hoe Tehilim na hoe fiderana dia mampiseho ny tena zava-kendreny dia ny fideranan'Andriamanitra. Ny tanjon'ny bokin'ny Salamo zany dia ny fideranan'Andriamanitra. Ny anaram-boninahitra anglisy hoe bokin'ny Salamo dia avy amin'ny teny grika hoe salmoi, hita ao amin'ny fandikateny 70 izy io ary fandikateny grika voalohany tao amin'ny taonjato 207 ny baiboly hebreo. Apahany tena ilaina tamin'ny fanompoam-pivavahana tamin'ny Israely manko ny Salamo ary nampiasaina ohatra izy ireo tamin'ny fitokanana ny tempoly tamin'ny fotoanan'ny fety ara-pivavahana, tamin'ny fotoanan'ny filaharana ihany koa ary koa tamin'ny fametrahana ny vata izay misy ny fanekena tany Jerosalema. Ny hiran'ny fiakarana hitanao zany amin'ny Salamo 200 sy ny Salamo 430 fantatra koa amin'ny hoe hiran'ny fivahinianana masina dia no iraina nandritra ny fivahinianana masina tany Jerosalema tamin'ireo fety lehibe izay 3 isan-taona izy io. Ny alelina ejispiana sy ny alelina lehibe dia no iraina ihany koa tamin'ireo fety lehibe izay 3 fanao isan-taona izy io. Anisan'izany ny fetin'ny volana vaovao nilazana azy sy ny fitokanana ny tempoly. Nahazo toerana lehibe tamin'ny lanonan'ny Paska ihany koa io ilay antsoina hoe alelina ejipsiana io. Ary ny Salamo 310 sy ny 410 dia no iraina tamin'ny fiandohan'ny sakafo Paska. Ary ny Salamo 510 sy ny 710 amin'ny farany dia natao ihany koa. Natao isan'andro ny sasany mba nampidirana atao mivavaka isan'andro atao amin'ny fotoam-pivavahana maraina atao anivon'ny sinagoga. Ny Salamo dia tsy niaraka tamin'ny fanompoam-pivavahana tamin'ny vahoaka ihany anefa fa nampianatra azy ireo ihany koa amin'ny fomba tokony hanompoanan'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina. Nivavaka tamin'ny teny eo amin'ny Salamo 220 ohatra i Jesosy ary nahita toerana lehibe teo amin'ny fiainan'ny fiangonana voalohan'ny bokin'ny Salamo. Zava-dehibe no tokony hafantarantsika an'izany ilaina tokoa tao anivon'ny fanompoam-pivavahana ny Salamo
ilaina tokoa zany ankehitriny ihany koa eo amintsika ary mifono zava-dehibe satria mifono fideran'Andriamanitra, mifono fankatoavana azy, mifono fitarainana ho azy ary anisan'ny boky izay miavaka indrindra ny bokin'ny Salamo. Saika ianao hamaky izany isan'andro mba ho felombelomana ny aim-panahy ary koa entinao hideranan'Andriamanitra mandrakariva. Iara hivavaka isika, misaotra anao izay Raihony amin'ny lesona izay nomenao anay anio, misaotra anao ihany koa izay nitarika anay mandrakariva, andika lalina mahakasika an'ireo boky eto am-pelantananay dia ny Baiboly anisan'izany ny Salamo izay dinianay mandritra ny herinandro voalohany ity. Tompo tahio ny tsirairay avy indrindra izay manaraka izao fandarana izao ka mba ho velom-piderananao eo am-pamakiana ny Salamo anie izy atsapa tokoa ihany koa fa ny vahoakanao maneran-tany hatramin'ny taloha dia efa nideranao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.